Fifaliana lehibe no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika mianakavy ao tratry ty fotoana mahafinaritra dia mahafinaritra ity indray anarahana izao fandaharana sekoly ny baiboly izao andinihina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra anovozana fahalalana fatakarana fahendrena ary mazava ho azy fa andraisana fitahina izany rehetrarehetra izany manolotra ny fiarabana feno atsika mianakavy ao anatin'ny tokantrano ao ny tenako pasteur Hertina raha fanomezatsoa miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriary Malady Davidson zay eto anilako eto miarabanao pasteur manona ny fiadanany tompo aminao pasteur fanomezatsoa dia miarabantsika mianakavy tompoko iya tahaka ny mahazatra ahafahantsika miroso ao anatin'ny fandaharana zay hoarahantsika eto dia vavaka no anomboantsika an'izany manasanao ihany koa anapaharetana sy fahavononana tanteraka mba handraisanao ny anjaranao amin'ity anio ity hivavaka isika tompoko atolotra ho anao ny saotra sy fakasitrahana feny tompo satria ny fotoana tahaka an'izao dia fitahina sy fahasoavana avy aminao izara ny fitahinao amin'ny mpanomponao sy ny zanakao sy ny olonao indray ianao tompo amin'ity anio ity ary ampy mizara izany ndreto ary izahay manatena sy matoky an'izany tompo amin'ny alalan'ny teninao sy ny fahalalana avy aminao ary ny fampianarana zay omenao anay taio izao fotoana izao taio ny fandahara taio ihany koa ny mpiaina aoka tsisy hiala-maina na dia iray azy aoka ho tonga any amin'ny tanjona lehibe zay nomaninao ho an'ny fiarahamonina ho an'ny fianakaviana ho an'ny firenena ho ambadiko tony afatra itony mamelanao elolo lalana izahay tompo mamelanao iteny izahay tompo mangataka anao mihitsy hiditra nitsehitra andray andraikitra amin'izay rehetra tao misaotra tompo makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen ao anatin'ny fandinihana ny bokin'ny Eksodosy tsika zao pasteur efa nanomboka tafiditra tao amin'ny Eksodosy toko 7 itsika io zay nitondrana ny tantaran'ireo vahoakan'ny Israely raha tsy ahivina kely dia miasa Andriamanitra fa kosa mitaky fanapahan-kevitra ary ao ambadika zay niza tapa-kevitra dia miakatra mivokatra afaka ho tonga amin'ny fitahina ny olona anankiray afaka hiala amin'ny fanandevozana zay mety namatotra azy tsy fantatro na firy taona na toy ahoana nanjo azy fa raha ny zanak'Israely fotsiny aloha zany nresantsika raha tsy ahivina trany 300 taona ny aina tao anatin'ny fampahoriana fa rehefa nanomboka tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra ray ny olona pasteur dia manomboka koa Andriamanitra ndray andraikitra zay ngamba ny fehiny fohifohy tamin'iny tantara iny mbola hijanona eo amin'ny Eksodosy toko 7 ihany tsika amin'ity anio ity zay andinihitsika kosa ny tantaran'ny Mosesy zay voantso voafidy ny rahan'Andriamanitra zay misy lesona tsy kelikely ihany koa tovozitsika ao anatin'izany ary tsy maivana dia izay angamba no horaisitsika androany andao horaisitsika ny vaky teny Eksodosy toko 7 ny 2:12 no andraisantsika izay vaky teny zay izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary hoy izy ombanao tokoa ary izao no famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy any amin'ny Egypta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo ny efa naniraka ho aty aminareo ary anao amiko hoe kosa iza mono anarana dia ahoana no avaliko azy janontsika hatreo pasteur eny pasteur zava-dehibe no ny anarantsika teto moa zany omaly mikasika ny hoe fanapahan-kevitra raisin'le olona tamin'ny herinandro iny moa ny anarana an'izay fa tsy hoe omaly no ny fanapahan-kevitra hoe misy fanapahan-kevitra goavana ao raisin'ilay olona zay no resantsika farany teto amin'ny herinandro ity indray zany tsika indrindrindrindra amin'ny sabotso avy zao indray pasteur dia misy loha hevitra goavana makasika an'ilay hoe intervention divine na hoe fidiran'Andriamanitra mitsehatra goavambe zay loha hevitra zay goavana tsikely zany intervention divine milaza zavatra Andriamanitra manao intervention
rehefa misy ohatra hoe problème ohatra any amin'ny tribunal a dia amin'ny tribunal pasteur na any amina mpitandro filaminana reny misy foana le hoe intervention divine zany hoe tsy hoe intervention divine any amin'ny tribunal na any amin'ny mpitandro filaminana misy foana le hoe intervention fanelanelanana na fidiran'Andriamanitra an-tsehatra hoe rehefa misy olona hoe mafy loatra le problème mahazo azy dia mitady olona izy no afaka anelanelana na hoe iza ny afaka anao intervention iza no afaka hiditra an-tsehatra dia mitady olona ambony hoe ndana mitady ministre ohatra zao na mitedava ny mpitsara ohatra zao nanao intervention na mitedava ny général ihany na tsona fa izy no afaka manao intervention karazana fandraisana andraikitra lehibe ombam-pahefana andaminana n'le problème zany na hoe lasan'ny polisy mipapie anao dia ana dia ndana mila manao intervention dia malala ny polisy raha arina ve za zany tsy afenina fa misy an'izany dia zay ny fampiasa lasa tontolo iainana dia rehefa misy zavatra sarotsarotra zany ohatra hoe amina birao anankiray na any amin'ny birao ana-mpanjakana any amina domaine ana dia misy manao intervention foana ianina ny manao intervention any ianina manao fanelanelanana any na ianina ny manao ino misy ty miditra tsehatra amin'ny problème manao ny intervention mandray atanana fa ity resaka resantsika amin'ny sabotsoavy izao ty zany dia tsy le intervention zay resako zay fa intervention divine zany hoe Andriamanitra miditra tsehatra fanelanelanana ao anatina problème mavesatra izay ny tena resahana misy fomba fiasan'Andriamanitra foana pasteur rehefa tena anao zavatra goavana zay izy dia mitsofoka Andriamanitra amin'le hoe fomba an'Andriamanitra any amin'ny matitoko fahavalo amby roapolo any angatako maovakina vetivetiky pasteur fanomezatso hoe matitoko fahavalo amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahasivy amby folo sy ny andininy faharoapolo izay misy afatry Jesosy rehefa iainga Jesosy ka lasa hiakatra ho any an-danitra rehefa maty izy dia nitsangana tamin'ny maty dia napeta afatra faranao andreo apôstôly mba matitoko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy amby folo sy ny tohinjao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrana izay rehetra nandy diako anareo ary indro izao omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao indro zao omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao ozy izy eto amin'ny Eksodosy mantsy Mosesy hoe izy mantsy Mosesy hoe omba anao tokoa ary Mosesy zavatra anankiray pasteur rehefa anao zavatra goavan'Andriamanitra dia voalohany tsy hoe Andriamanitra no milatsaka avy any an-danitra dia io ny vatatenany io ny vatatenany dia hitantsika hoe io Andriamanitra fa mandamin-javatra nazanao na mampiasa anjely izy tsy mampiasa anjely matetika izy tsy dia mampiasa anjely fa olona no ampiasain'Andriamanitra rehefa no zavatra goavan'Andriamanitra dia olona no ampiasainy fa saingy rehefa mampiasa ny olona io izy dia miteny foana ny titeny hoe omba anareo hiaraka aminareo ozy izy mantsy ampianatra amin'ny matitoko fa matsiny apôstôly io Jesosy indro zao omba anareo mandrakareo izy ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao omba anareo tsy olona manderery tsy manderery tsy olona pokaty tsy olona pokaty fa miaraka aminao eny eo anilanao na dia tsy hita amin'ny masonao ary dia eo anilanao momba anao zay ny tenin Jesosy tamin'ny apôstôly dia rehefa nametra-panontaniana i Mosesy eo amin'ny andininy faraiky amby folo eto amin'ity Eksodosy toko fahatelo teo andininy faraiky amby folo fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka amin'ny tany Egypta ary hoy Jehova omba anao tokoa zay fotsiny dia efa ampy azonao omba anao tokoa misy tsindrom-peo mavesatra sady omba anao Mosesy zany ny pararehetra satria nampararehetra tokoa ny mission ny iraka nampanaovana ny Mosesy zany mampararehetra
hoe andany ianao iaona amin'ny Farao mpanjakany Egypta, andany ianao miona amin'ny zanak'Israely mahery ny eniny etsy mahery ny valo etsy nisany, andany ianao miresaka aminy de lazao hoe miala ato tsika mivoaka eto amin'ny tany Egypta tsika. Iza pastera no anaky anao moramora fahatany zany? Resaka politika atsika malala tsara resaka politika fa tsy mora ny mandresy lahatra olona amina resaka politika zany, ary ny olona matoa resinao lahatra efa nahita zavatra nataonao izy zay ka navita zavatra ianao, ary ny olona efa navita zavatra teto amin'ny firenena no maharesy lahatra ny olona hitondra firenena satria mba efa nisy zavatra hitan'ny olona ao anatiny. Nisy mpandraraha zao tamin'izany fotoana hitan'ny olona hoe na mpandraraha matanjaka izy na atsangana orinasa matanjaka izy, niazakazaka be ny orinasany, ka raha vao nilotsaka filoham-pirenena io olona io de tonga de niazakazaka ny olona io fa io mavita azy azonao. De rehefa niala teo indray le mpandraraha matanjaka zay de nisy tovitovolahy anankiray zay indray koa avy eo azonao teto amin'ny tany sy fanjakana, de hitany koa ohatra ny navitavita zavatra zany tozy ny olona aloha ifindra amin'ity indray aloha fampiankina amin'ny zavatra hita maso foana, fampiankina amin'ny zavatra hita amin'ny maso foana. Ary zay ny nahasahirana ny Mosesy amin'ny fomba hoana ny andreseko lahatra ny zanak'Israely andao anaraka andao hivoaka ato amin'ny fomba hoana no afahako hiatrika ny Farao mpanjakany Egypta zay Farao mpanjakany Egypta ny teny hoe nareo tsy miala eto, andevoziko nareo, piasako nareo, mila nareo nareo de fitaovany ampelantanako, nareo miasa ho tsy mivoaka eo nareo. Ary zany firenena Egyptianina zany ny première puissance mondiale amin'ny fomba hoana ny voahanao ao i Mosesy no irana. Ary zay na tonga Mosesy nametraka fanontaniana fa iza fa zavatra anankiray ihany ny tenin'Andriamanitra taminy, ombanao ombanao ampy zay pastera dikan'izay hoe ombanao zay de zao za eo anilanao, za hanao intervention anao, za handamina ny lalanao, za hiditra tsehatra eo amin'ny zavatra mpanaoviko anao de zany miditra tsehatra. Io pastera no zavatra tiako resahana ho aminatsika pasteur mpitondra fiangonana, tsika mpino, tsika mpanompon'Andriamanitra, itsika mpitondra fivavahana, tsika mpitandrina rehefa manao asan'ny tompo. Io manko pastera malaza le resaka hoe fiangonana zandry maniry ohatsy ny anana, de mandeha le resaka hoe fa maninona ny fiangonana zandry ny be da be ohatran'io, maninona misy fiangonana misokatra etserosy ny sesa, de ozy izy ny resaky ny olona sasany fangorona kareny reny, fangoronana fafolo kareny, fangoronana fanatsy reny zao bizina vaovao reny. Fa za de miteny an'ireo olo reo manova raha reny ny bizina vaovao de manova afaka manao daholo, afaka manao daholo ny olona, afaka manao daholo ny ary ny bizina zany tsy azo sakanana zany, bizina tsy azo sakanana. Raha lazainao fa fangoronana fa folo karenany olona de mba manova manova, tsy alova hoe manao an'izany toy zay mangalatra de manova ahitanao azy, manova pastera de ahitanao any tena vokatra lizy hoe tena zay marina ve izy ty ny olona ny zao sahirana raboly azonao, ny olona zao mitady asy ka raha zavatra efa misokatra fotsiny eo ny asanao hoe bizina vaovao ny fanaovana fiangonana maninona raha manao, raha ny everina tsotsotra ohatr' zany io zavatra io fa tsy zany io pastera. Ary izay ny mahatonga ny pastera sasany, izay ny mahatonga ny olona sasany tokoa miazakazaka hoe tena andehanao pastera manandrana mitsofoka fa tafatsofoka koa pastera fa tena mifohifohy volo satria izy mahita taratra eria mitazatazana hoe ay le pastera mitaingina 4x4 izy, jerery zareo manao costard, jere izy tonga malaza be jere manakareny ay zany vola raisiny eraky ny sobiky tena andehanao pastera ranga de mijabaka satria zay le fieverany fa tonga ao pastera fa firy zay tonga ao zay fa tena mametsa-panotanina fa tena diso filière ave za ty sady diso lalana fa ino ny ty lozany idirako, ino ny ty zavatra nataoko, tafajoboka tena tsy moro io pastera, tsy moro satria ny atony tsotra hitondra vahoaka ny antsona Mosesy, hitondra olona ny antsona mpanompon'Andriamanitra, hitondra olona hiala ao anatina fahoriana, hiala ao anatina fahantrana, hiala eo mpialatana ny devoly, hiala eo mpialatana ny fahavalo.
fa tsy vitany fa 10 kareny io fa zavatra anankiray ihany no tsy maintsy ananany mpanompon'Andriamanitra raha teo tafavoaka izy raha mitondra fiangonana dia ilay tenin'Andriamanitra hoe ombanao raha vao tsy mipetraka io mo anankiray io teny anankiray io dia tsisy ninina azo atao mihitsy amin'ny resaka fiangonana fa diso zany fiheveranao zany hoe biziny io ka hoe andehanao anio fa io zao fidirana diso zany fa tsisy fiangonana mahomby ary tsisy fiangonana mandeha ary tsisy fiangonana mahazolona tsisy fiangonana manasitran'olona ary tsisy fiangonana maharoka devoly ary tsisy fiangonana mahavaolana raha tsy miaraka amin'io le teny io hoe ombanao ary zay no natonga an Jesosy niakatra ho any an-danitra pastera raha fanomezatsoa dia niteny tamin'ny apôstôly indro za ombanareo mandrakariva amba ara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao matsy ny apôstôly io satria fantary Jesosy tsara fa zava-poany reto apôstôly reto tsisy ninina azo nireo atao raha tsy ao fomban'Andriamanitra tsy afaka hanao ninina mihitsy tsisy ninina azo atao mitovy amin'ny olona tsotra fotsiny mitovy amin'ny olona tsotra ary mitovy amina culture tsotra kolotsaina tsotra ny fivavahana kristianina lasa resaka kolotsaina raha vao tsisy fomban'Andriamanitra ahoana moa le kolotsaina ohatrany hoe tsika malagasy ao manana kolotsaina pastera raha fanomezatsoa hoe ny kolotsaintsika zao ohatra hoe ohatrany hoe any Mananjara zao misy le sambatra ohatra zay izy le hoe mitapa isakasiky ny 7 taona izy io sa 10 taona dia tapahana ny tovolahy manao asoavan-jaza zany izy io zany zao ohatra hoe kolotsaina malagasy kolotsaina malagasy tsotra fotsiny kolotsaina malagasy koa zao ohatra hoe rehefa tonga ohatra 26 juin dia milanja rendrina eraky ny tanàna azanao kolotsaina malagasy koa zao ohatra hoe tsaiky be da be ny kolotsaina malagasy eragasy ny sisy reny hoe zao ny fomba amampanao ka lasa fomba amampanao ny fivavahana rehefa tsy misy ny fomba an'Andriamanitra azanao hoe ny fomba amampanao karazana lotirjy fotsiny sisy hoe izahay zao ny finoanay izao ny fiangonanay izao ny fombanay dia mijanona treo fa tsy misy hoe marary sitrany io azanao tsy misy hoe mavaolana io tsisy fahatsapana mivoaka tsisy fahatsapana mivoaka ao fa dia kolotsaina mivavaka izay rehefa lady miditra amin'ny 7 mirava amin'ny 1:10 2 heures de temps dia mandeha aloha ny hira ohatra zao dia mandeha ny vavaka toy izao dia mandeha ny toroteny vita ny toroteny mamarana fotoana dia ny filazana raharam-piangonana ny mamarana azy adony 2 latsaka 10 eo na adony 2 rabe indrindra dia amin'ny herin'ny ray fa tsisy hoe mpivady ny ady dia ireo fa ny lamy mavo mivavaka tsy misy hoe mpivady ny saraka mikorotana tokantrano le olona dia io fa ny lamy manotokantrano tsy misy hoe boka ny trosy izy dia io fa ny va ny olana tsy misy hoe io fa misy devoly dia sitrana lasa kolotsaina sisa ny fivavahana raha tsy ao ny fomban'Andriamanitra azonao raha tsy ao ny fomban'Andriamanitra ary be da be ny fiangonana tafalatsaka ao anatin'izany fomba fotsiny sisa le hoe zay zao ny maizy anay zay zao ny tary zay ny ray aman-dreninay anay zao ny karazam-piangonanay izao ny finoanay dia matoritory eo zay dia miperaperaka eo zay dia mivoaka miditra eo ampiangonanao zay fa izay indray aloha dia tsy mahatsapa ninininy zany ao tsisy marary sitrana tsy manasitrana anay zany Jesosy fa ny anay tsy maintsy mihinana fanafody vo sitrana fa lasa kolotsaina toy zany fa rehefa ao le fomba an'Andriamanitra pastera raha fanomezatsoa ao le fomba ary ilaina zay dia misy miracle ao misy fahagagana ao misy fanafahana ao misy fanasitranana ao misy devoly mivoaka ao misy fandaminany-javatra ao ary zay le atao mahova zavatra mahova fiainana le fivavahana rehefa ao le fomba an'Andriamanitra pastera raha fanomezatsoa goavana pastera no tondratsika n'izay karazana tsindry-peo sy fanazavana famelabelarana lesona noraisika tamin'ny tantara Mosesy zay niantson'Andriamanitra zay raha miresaka ny Mosesy tsika zay omban'Andriamanitra pastera dia ohatrany te ametraka kely aho hoe ny olona anankiray tsy misy any fomban'Andriamanitra io pastera dia mijanona olona tsotra fotsiny amin'izao jereny ety ivelana izy dia tahaka ny olona rehetrarehetra ary raha ampitahina amin'ny olona samy olona izy dia ohatrany hoe mitovitovy fa ity fomba an'Andriamanitra ity pastera zay ombana zavatra tsy tamaso zavatra mahagaga ao anatin'ny olona anankiray dia mampiavaka mihitsy ny olona anankiray
tsy mijanona eo amin'ilay miavaka nefa ary tsy zay loatra ny tena zava-dehibe fa ny an'le hoe andeha lavitra ianao, anao zavatra ianao, misy mission anirananao ka amin'ny fotoana tsisy ninona ao anatinao nefa natateraka an'izay mission zay ianao de iverymaina foana ianao ary tsy havity ninona ianao. Teto Mosesy pasteur no nirahana hamonjy firenena efa nazavazavainao tety tsy moramora zany hoe iona amin'ny farao mpanjakany Egypte zany, tsy moramora zany hoe firenena ray manontolo no ho avoaka ao anatina faterena zay efa andevy 300 taona. Raha zao ianao manao an'izany de lazain'ny olona mirediredy ary imezan'ny olona ary de tsy de mahataitra ny olona firy azy. Kanefa zay le Andriamanitra miditra antsehatra ary fomba an'Andriamanitra hitako ato anaty Baiboly pasteur miaingany amin'ny zavatra ohatrany tsy de manaitra loatra izy. Jery zao tsika Mosesy ohatrany hoe olona tsy de nanahonany hoe Mosesy fa nirahany hiditra amin'izany andraikitra goavana zany. Raha jerentsika ny tantarany Gideona de olona mahanitra kely miafina tary anaty fatakatary le vary kely mba zay voarodroka teny tambolo teny nalaina de miveliveletsana atao sady miafina manjositra amin'ny fahavalo tamin'izany fa nirahan'Andriamanitra hoe ianao ny hamonjy ny firenena. Davida mpiandriondry tary ambany tary raha tambatambatra hoe pasteur de ohatrany tiany eo mihitsy ohatrany fomba an'Andriamanitra mihitsy miainga amin'ny zavatra ohatrany tsy de manaitra, tsy de makaiza, tsy de manahoana tahaka an'izany. Fa kosa mampisongadina hoe amin'ny fotoana ao anatin'ilay olona anankiray le fomba an'Andriamanitra de oketsy fa aza mijery ivelany, aza mijery ivelany. Ary zay mahatonga ny olona tsy mino pasteur amin'izao vaninandro hoe aiza koa ny misy an'izany reny ve de avita an'izany hatramin'ny ovinany ray nisy zany fiangonana kely vaoviana ve de avita an'izany. Tena marina pasteur fa raha misy tompony vahaolana fagagana raha ara-panany resahana mialatsiny amin'ny teny an'ity fa tokony ren'le hoe fiangonana tena efa iela efa natao jobily efa ray aman-dreny be reny ny tokony rekoro amin'izany zavatra zany tompony amin'ny famahana olana. Fa eto ny anokafantsika ny sain'ny olona hoe tsy an'le izy satria ny olona pasteur mila vahaolana de aleo atora amin'ny olona le lalana. Ny olona koa be de be ny te ho ampiasain'Andriamanitra te hanao zavatra te hamonjy ny firenena de eto no amoatsika nylay secret hoe fomba an'Andriamanitra ny eo ambadika io. Tsy voly io, tsy fahaizana io, tsy resaka marketing io na faiza manao hoe ampiasa an'ity tsika de asitsika kely an'ity de lokona maitsomaitso kely de asiana flio kely de misarika kila de asiana an'ity. Tsy zany io, mety fanampiny ihany zany ary mety 5% amin'ny fampandrosoana amin'ny vaovahany zany fa ny 90% amin'ny fampandrosoana sy ny fahombiazana pasteur tsika tsy miteny tsy ilaina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny 90% amin'ny fampandrosoana farafakeliny de Andriamanitra momba ny olona anankiray, Andriamanitra miaraka amin'ny olona anankiray. Ka na orinasy io na fiaina tokantrano sy fiaina mpianakaviana io na fiaina mpiangonana ny resahanao teo izy zay mampivanaka ny olona indrindra ty amin'ny tontolon'ny fiangonana zany rony hoe mandroaka olona mandroaka vahoaka ohatra miroborobo tsy resaka zany io fa afaka manao zay afaka tianao fa resaka fomba an'Andriamanitra io de karazana zezika io pasteur zany misy karazana zezika moa amin'izao fotoana le zezika biolojika sy ny karazany reny mampiroborobo faran'zay aingana ny zavatra anankiray atao de io fomba an'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray miaraka amin'io afaka andeha lavitra izy, afaka hiatrika zay karazana zavatra treny izy ary tsy moramora pasteur zany hoe hiatrika amin'ny farao mpanjakany Egypte zany amoaka firenena zany fa zao lay fomba an'Andriamanitra no avitanan'izany, lay tanan'Andriamanitra miaraka no avitanan'izany zay misy fiatraikany any amin'ny saina, misy fiatraikany any amin'ny toe-po sy ny fahendrena sy ny fahalalana, misy fiatraikany any amin'ny fahaiza-manao, misy fiatraikany amina tontolona fahagagana famahana olana fandraisana andraikitra rehefa misy zavatra mitranga pasteur. Zay le izy zavatra anankiray nampanantenan'Andriamanitra Mosesy tsy miaramila hoe andefa miaramila be da be hiaraka aminao ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra Mosesy tsy vola hoe isy 5 millions de dollars amatsiko anareo andaminanareo an'ilay problème ao sy omenareo amin'ny farao mba ahafahana mamita an'le problème mahanana an'le olana. Ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra Mosesy tsy resaka hoe
fitaovana maro isan-karazany zavatra anankiray ihany no nampanantenan'Andriamanitra Mosesy ombanao ampy zay ombanao Andriamanitra manko pastera rehefa manao zavatra tsy mila olona ray tapitrisa izy hoe mila olona ray tapitrisa ametraka ny anina eo amin'ny toerany ka zay mahazo vato ray tapitrisa no lasa filoham-pirenena no lasa député mila olona ray tapitrisa na mila olona roa hetsy Andriamanitra tsy mila olona manjatony olona ray ihany de fampy rehefa anao izy fa saingy olona anankiray tapa-kevitra no omban'Andriamanitra azonao olona anankiray tapa-kevitra no omban'Andriamanitra olona ray ihany de ampy tsy mila olona 50 tsy mila olona marobe ianao ihany ry Mosesy ary ianao aravotsavava miadapiteny mpiandrondry ampy zay fa izao fotsiny hiaraka aminao voniny ianao tsatsy voniny azonao zay ny tonga an Jesosy ny teny amin'ny apôstôly indro zao ombanareo mandrakariva mbara-patonga fataperana zao tontolo zao vakeo ny pasteur tamin'ny Josoa toko voalohany andiny fadimy Josoa toko voalohany andiny fadimy tantaran'ny Josoa izay rehefa maty Mosesy de Josoa ndray no nitendren'Andriamanitra andimby amin'ny Mosesy hitarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana rehefa maty Mosesy Josoa toko voalohany andiny fadimy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy hisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako a Mosesy no ombako anao koa zay azonao mazava zay Josoa rehefa maty Mosesy de Josoa no nifidina ndray handimby amin'ny Mosesy fa saingy zao zavatra anankiray koa no nampanantenan'Andriamanitra ny Josoa tsy nampanantenan'Andriamanitra ihany ary fa dia ho amafisiko ny fitaovam-piadiana hiaraka aminareo na io fa isy 4 marobe de ataovy ny asako tsy zavatra ohatry zany fa zavatra anankiray ihany koa no mbola nampanantenan'Andriamanitra ny Josoa tahaka ny nombako amin'ny Mosesy no ombako anao tahaka ny nombako amin'ny Mosesy le zavatra nataoko tariny ho ataoko aminao koa io ihany pasteur ary zay no mahatonga na mitenin'ny pasteur mpitondra fivavahana ny mpitandrina aza miazakazaka fotsiny amin'ny hoe manangana fiangonana ny olona de anangana satria mieritreritra fa bizina marina tokoa io volany miodinao fa folo karena miodinao aza mitsofoka amin'izany fa potika ao ianao fa io pasteur raha fanomeza tsotsotra be reto olona ireto de tapa-kevitra hamonjy olona Mosesy Josoa ry apôstôly tapa-kevitra anao mission hamonjy fanan'olona tsy volany namaka azy tsy bizina ny namaka azy tsy afera ny namaka azy tsy voninahitra ny namaka azy hoe mba te hisongadina mba te ho mpitarika azonao fa tena le etaeta hoe mila vonjena ny olona mila vonjena ny olona de zavatra anankiray ihany no mba nitenen'Andriamanitra ombanao tahaka ny nombako a Mosesy nombako anao ary zany raha mamaky ianao mivakeo anao mpitsara toko fahenina mpitsara toko fahenina andininy fahenina amby folo ny resanao teo tantaran'ny Gideona mpitsara toko fahenina andininy fahenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy de hoy Jehova taminy ombanao tokoa ka amely ny Midianina toy ny famely olona iray monja ianao efa tantarainao tao hoe Gideona dia olona ny afokafona olona natahotra izy mively vary ary de miafina any anaty elakelan-trano fa matahotra ny Midianina tamin'izany fotoana zany nefa de io no nifidin'Andriamanitra Gideona ianao no fidiko hamonjy ny zanak'Israely fa saingy zavatra anankiray ihany ahoana ozy izy Andriamanitra ombanao tokoa ary Gideona izay ihany pasteur fomba an'Andriamanitra ihany no ilaina rehefa miaraka aminao ny fomba an'Andriamanitra tsy maintsy mitsotsoroka ny fahavalonao tsy maintsy midaraboka ny fahavalonao tsy maintsy potika ny fahavalo eo anoloanao ary tsy maintsy voadinganao zay rehetrarehetra eo anoloanao zavatra anankiray ihany fomba an'Andriamanitra vakeo ne pasteur ny Genesis toko 7:30 Genesis toko 7:30 andiny fatelo tantaran'ny Joseph io i Joseph tao amin'ny tranon'ny Potifara tandapa Farao izy efa babo tany Egypte Genesis toko 7:30 andininy fatelo ary tany tompony fanomban'Andriamanitra izy ka izay rehetra nataony dia nambininy Jehova avokoa teo aminy jerenao tsara hitany Potifara patron Joseph
fa nomban'Andriamanitra Josefa. Nomban'Andriamanitra Josefa. Eo raha lasenambavy izay mangeza be eo pasteur Rafanomezatsoa ity loha hevitra amin'ny sabotso avy zao ity miresaka leo intervention divine. Fomban'Andriamanitra, fidiran'Andriamanitra mitsehatra. Azonao intervention divine. Rehefa ny olona no miaraka amina fomban'Andriamanitra mireusir izy. Tsy maintsy tafavoaka izy. Tsy maintsy tafavoaka izy. Ary tsy miraty zany io pasteur. Tsy miraty zany olona io rehefa Andriamanitra momba azy. Ka nafiry fahavalo eo anoloany. Niza miady azy. Niza nakana ny lalany. Niza napotika azy. Tsy maintsy ravy reo. Ary tsy maintsy ireo fahavalo zay manakatsakana ny olona omban'Andriamanitra tsy maintsy mahita faisana hatrany amin'ny taranany. Zany faharoa-mpanjakany Egypte zany ange nilaza azy ho mafy. Ary nilaza azy ho manana andrina tena hoe andrina vy mihitsy. Andrina vato. Zany faharoa-mpanjakany Egypte zany fa ozy izy Andriamanitra mifara amin'ny ranomaso ny lalanao. Mifara amin'ny ranomaso anao fa sendra na lehilahy zay nomban'Andriamanitra. Mosesy no nifandona aminy ary Mosesy tsy nahalehilahy azy. Fa de saintsainy fa le zanaky Farao Lahamato izay nieritseretiny andimby azy a. Hoe rehefa maty izy de io ny andimby azy io no nitapahany Jehova ny lohany. Maty. Tamin'ny fotoana ny nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte. Po amin'ny fahafatesana ny Lahamato rehetra tao amin'ny tany Egypte. Ny zanaka ny Egyptiana rehetrarehetra Lahamato miatra amin'ny biby fiompy. Po amin'ny fahafatesana daholo. Rehefa momba Andriamanitra mahita faisana hatrany amin'ny fahavalonao sy ny taranany. Hatramin'ny fahavalonao sy ny taranany. Izany Josoa zany de lehilahy nomban'Andriamanitra. Ary tena nomban'Andriamanitra tamin'ny tsy takatry ny saina Josoa araky ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka nombako a Mosesy ozy izy nombako anao. Fa jereva nge zany mandany Jeriko zany. Nieritreritra hibahana ny lalany fa niodikodinany Josoa fotsiny tonga de nirodany. Avy eo nisy mpanjaka anaky 7. Indray nitsangana mpanjaka anaky 5 sa anaky 7 zany anaky 5 angamba izy teo. No nitsangana andeha hiady tamin'ny Josoa tamin'izany fotoana izany. Fa nitenen'ny Josoa io masoandro hoe aza mihetsika eo. Ry volana hetsika anao tsy mihetsika eo. Adiny 10 io tsy mihetsika. Mandra-paharesiny andreo mpanjaka anaky 5 reo. Mandra-pahafatiny reo mpanjaka anaky 5 reo. Azony pasteur, le izy tena hoe niza hitsangana ka hiady am'izay olona omban'Andriamanitra. Mahita problème. Ary zay nampahirezako am'ireto olona manana ady eo amin'ny tribunal. Manana olana amin'ny vadiny eo amin'ny tokantranony. Ianao mijery n'ity fandarany ity manana problème amin'ny fianakaviany. Manana problème amin'ny toeram-piasana ka miady aminao ny patron anao. Mitady ny fomba rehetra ny mpiara-miasa aminao anasamamsaviana anao. Ary anapotehana ny asanao. Andetehana anao. Mandetsika anao ny olona fahavalo rehetrarehetra. Mampahery anao mijery n'ity télé ity a. Ataovy zay idiran'Andriamanitra tsetra ny fiainanao. Amen. Mila ny intervention n'Andriamanitra ianao. Ianao anatin'io anaovan'io langarediny io mihitsy. Tsisy tianao daholo ny avambadinao rehetra. Tsisy tianao zao bavinao manilikitika anao fianakaviany. Ohatrany miady rery ianao. Zavatra anankiray ihany ny ilainao ranabavy. Fomban'Andriamanitra. Ny fomban'Andriamanitra ny mandrava n'io problème io. Ny fomban'Andriamanitra mampitaraboka andreo fahavalo reo. Fa raha ianao rery ve niady am'ireo? Petra tsara. Atody miady amam-bato ianao. Atody miady amam-bato ianao de mipetra tsara. Raha eritreritra hoe ianao rery de ikofokofoka za andehana fa ianona fantatro rehetra ny procureur fantatra manala mpitsara ohatra zao a teneniko gendarme ohatra zao anany navadena jatsy anaky ianao rery ve? Petra tsara. Tsy afaka mandresy ny fahavalonao ianao raha tsy eo fomban'Andriamanitra. Ary rehefa ao ny fomban'Andriamanitra tsy voatery anendran-tsandry, tsy voatery ifamaly aman'olona, tsy voatery iady ary tsy voatery malala nitsitsy ianao. Fa ho hitanao zany Andriamanitra milatsaka ao anatin'ny adinao zany. Ary ho hitanao ny andrim-pahany tanteraka. Ireo milaza azy mahitahita. Ireo milaza azy malala nitsy manam-bola. Ianao raha latsainam-bavy malala miteny aminao fa aza miady amin'ny olona mpanam-bola. Raha mandrefy ianao olona tsy manana ninina. Misy olona midongo ny taninao. De ozy izy ianao hoe za mba hitady avocat kely, hitady huissier kely. Huissier kely inony? Vola kely 1,5 million ve nentinao miady amin'ny olona manana 300 milliards? 1,5 million no mba io pelatananao. Hoy amatsy ianao, mila n'Andriamanitra ianao manao intervention. Mila n'Andriamanitra ianao manao intervention.
fa aza miezaka fotsiny hoe hijabaka any amin'ny tribunal fa hitaka angataka pension alimentaire any zanako a ary nangataka an'izao a nivadiko any hotoriko any amin'ny tribunal nivadinao anefa fantatrao ny karamany mikarama mihoatra ny 35 millions par mois izy ambonin'ny aferany ianao izy ny mamelona anao 1,5 million par mois mba omeny anao 2 millions mba omeny anao isam-bolana izy nefa olona matanjaka arabola de ozy izy anao de ho any amin'ny fitsarana de toriko iny raha zany ohatranao ranabavy tsy miditra am'izany aleo mipetraka fa aloha miandry an'Andriamanitra miditra tsehatra de aleoko mivavaka de aloha Andriamanitra miasa fa ianao aza miteny hoe otoriko de 2 millions veny mba ho ampiasainao de hiditsetsenosy venao de hoe ananonanina de okadraiko de otoriko de aka pension alimentaire de tsy amelako nefa ny olona manana budget trany amin'ny 40 millions par mois tsy afaka hiady am'izany ianao zavatra anankiray amin'ny pasteur avy alao Andriamanitra hidratsehatra mitokantrano andaminan'ny tompo azy fa milamina io eo amina zavatra tsy hainao no mandamina azy eo amina zavatra tsy hainao no mandamina azy tsy hainao mitsofoka ao aminatin'ilay izy tsy vitanao zavatra anankiray any intervention divine fidiran'Andriamanitra tsehatra fa jerenao ny tantarany Gideon zany Gideon zany nge ka tena kely indrindra nanaiky mihitsy izy hoe zany kely indrindra fianakaviana eo izy ny kely indrindra Manase ndray ny fianakavian'ny raiko ny kely indrindra ary zany kely indrindra fianakavian'ny raiko zany hoe olona tena farampety olona tsy manao ahoana fa zavatra anankiray ny nampanantenan'Andriamanitra azy tsy hoe ampianariko karate ianao tsy hoe ampianariko miady ianao tsy hoe ataoko zay afaka baka anao fa zavatra anankiray ombanao ary Gideon dia amely midianina tahaky ny olona ray toko ianao amely midianina tahaky ny olona kiray ianao horavanao io fa za hiaraka aminao de mbo dinio ange pasteur raha mandinika an'eo amin'io mpitsara toko fahenina io ianao rehefa hiainga am'izay Gideon satria hoy Andriamanitra voriany lehilahy amin'ny Israely de andana ary manafika de voriana ny lehilahy nisy 2,3 alina nisany zanak'Israely io miaramila 2,3 alina ndeha nafika de ozy izy Andriamanitra be loatra reo fa anasory fa masody irearenareo hoe nitanjako ihany no ny amaronay na resenay zay be da be esory reo de esory de niteneo zay sary tahotra teneo zay mangovotra andana hono miala hoe de nitenenina ny olona zay sary tahotra mangovotra 2,3 alina ny ray niverina ray alina tavela de ozy izy Andriamanitra mbola be da be indray reo mbola tsy ombanareo raha mbola betsaka fa anesory reo de ataovy misotro rano etsy amin'ny rano etsy de eo no jereko hoe hitso no iaraka aminao de rehefa natao sivana 300 sisa tavela tamin'ny olona manalina 2,3 alina 300 sisa tavela zany hoe any amin'ny ray ampahazato ny any sisa no tavela de ozy izy Jehova mantsy Gideon reo ozy izy niaraka aminao re 300 reo ka andana manafika andeha anafika indray de zao no nampome tsy basy tsy tafondro tsy sabatra tsy lefona fa hoe andana mitondra vilany tany sy ny tany azonao de asivy fanilo ao anatiny de mitondra mozika azonao zavatra mampome tena zavatra ohatrany hoe vilany tany de fanilo le resaka pétrole reny azonao le fanilo finilo jiro pétrole reny de mozika zay zany no anjomara zay zany no entina andeha anafika ohatrany hoe fa nareo hoe misy devoly nareo hoe misy favoazana ny lohan'ireo Gideon ty sy ny namany fa ozy Andriamanitra andana de zany atao fatavavoaka nareo fa nafinaritra na de teo zeretra ao le fomban'Andriamanitra le fomban'Andriamanitra tsy fitaovam-piadina tsy olona maro fa fomban'Andriamanitra vao vita zay pasteur Alvarez inona tokoa tonga de nandresy nefa mozika anjomara ny netina de vilany tany de fanilo rava-mbolina resy favalo matanjaka be favalo fa zany le hoe Andriamanitra momba zany le Andriamanitra momba manao intervention za tena miteny ny pasteur mpitondra fivavahana mpino mpivavaka mijery azo mifandarana zao mila ny fomban'Andriamanitra ianao amin'io zavatra tsy vitanao io tsony tsy voadinganao io fomban'Andriamanitra ny ilainao pasteur fanomezantsony
Mampietsi-po pasteur ny maheno an'ilay famelabelarany tenin'Andriamanitra ndraisitsika tao anatin'ity boky ny Eksodosy toko fahatelo ty momba ny fomban'Andriamanitra amin'ny Mosesy. Ary rehefa velarina le izy dia tena misandraka misehitra rehetrarehetra arafehezina le izy dia tsy afaka miala amin'ny fomban'Andriamanitra io ny olona anankiray pasteur. Ny tanisaitsika teo Josefa, Mosesy, Josoa, Gideona, Davida. Raha toy izantsika dia mbola mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anaty Baiboly. Ny fean'ny pasteur dia tsisy olona mandeha rery amin'ny herin'ny tenany ka afaka ny tafavoaka. Tsy afaka hita fahombiazana amin'ny herin'ny tenany ny olona anankiray. Tena raha eto amin'ny firenenany pasteur anjerena misy ihany ary misy famarinany ihany le manakarena olo-mangy eto amin'ny firenena. Ary manam-pahaizana amin'ny fahalalana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay alenao rehetrarehetra efa lasa lalina zao ny fandalinana. Manana an'izany ny karazan'olona eto amintsika eto amin'izao fotoana izao. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona foana ny tsy mety tafavoaka amin'ilay tonelina. Maninona foana ny tsy mety mandresy eo anatrehan'ilay ady sarotra. Raha manao banky tokantsika amin'ny zava-misy pasteur dia ao anatin'ny tontolona raharaham-pirenentsika zao zay mafana vai ary tsy takony afenina moa zany mba mandray anjara kely fotsiny tsika mampiditra kely anatin'ilay izy dia ny hoe voajamala amin'ny manam-pahaizana amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny ivoahana. Tsy mahita lalaka ivoahana. Tsy mahita lalaka ivoahana. Ary ny ao esorina fa zay miditra ao koa fanina. Misy fotoana misy tehiteny ny sasany hoe loandray mba hanaovanay azy. Ary raha mba ihanina zao no mitsofika eo dia milamina eo. Fa zay tafiditra eo pasteur fanina. Zay tafiditra eo tena sepitra mivoaka sepitra mihitsy ary tapidalaka le raha azo atao aza ny manenina. Hoe takizay tsy niditra teto dia tsy niditra satria tsy napoziny le zava-misy pasteur. Za pasteur mahita an'ireny olona reny a tsy manao fanahininy reny olona reny. Tsy manao kitoto reny olona reny. Tsy mamadika tanindrazan'izany reny olona reny. Fa ny hitako mila an'ity fomban'Andriamanitra. Ty fomban'Andriamanitra zay nananan'reto mpanompon'Andriamanitra tato anaty Baiboly reto ity ny secret pasteur. Ary za mahita an'le fizotra le tantara hitondran'Andriamanitra amin'ny mpanompony ampiasainy ary ombany dia araka ny teny olona tsy dia manao ahoana no ampiasainy. Fa rehefa ao Andriamanitra mahavita zavatra faratampony. Mialatsiny amin'ity fitenenany ity fa ohatrany hoe zay ny malaza azy dia lazaiko mba indramiko kely fotsiny fa tsy dia manana loatra hoe tena afaka misotasota evangelika mihitsy. Tena afaka misotasota ohatrany hoe zay lalany lalany. Natoy ahoana na iza alefa ao fa tsisy atahorana io satria ao le fomban'Andriamanitra. Araka ny tanisaitsika teo hoe Mosesy ane ka farao mpanjakany Egypta ny adversairany. Gideona ane ka Midianina tena fahavalo matanjaka ny adversairany. Iry Davida ane pasteur ka i Goliata faratampony amin'ny fahavalo iraisam-pirenena. Ny mpitondra firenena efa lany aiky miaramila efa nanipy basy zao tontolo zao efa very hevitra. Ary na dia nitambatambazana tahaka ny tamin'ny andron'ireo mena bila aza miaramila hoe mena 500 millions zay maharesy amin'ny Goliata fa tsisy na dia ray aza. Fa Davida no mipotra avy any anaty vahoaka avy any. Davida no niainga avy any andoha asasy avy any ampiandrasan'ondry any satria manana n'ilay fomban'Andriamanitra. Kely sisa dia ho afa-baraka amin'ny firenena. Kely sisa dia ho rendrika amin'ny firenena satria izy Goliata hoe na zay mpanomponareo na nareo mpanomponay mandrakizay niady zao tontolo zao. Fa noho ny amin'ny Davida pasteur mivoaka ilay fahombiazana, mivoaka ilay fandraisena, afaka ilay fahafambaraka, voavonjy ny firenena satria tsy fahaizana, tsy diplôma, tsy basy, tsy miaramila, tsy resaka fahalalana hoe taiza izy nianatra fa fomban'Andriamanitra manome ilay traikefa taridalana fa endrena io no ivoahana pasteur dia tafavoaka ny olona anankiray. Ary zany no nanaovantsika antsoavy raha ny hery ny vehivavy io na i lehilahy io pasteur tsy miovy vadiny io efa nanao izy. Nampiasaina daholo ny karazana vahola na ody gasy na ody vazaha hitsabona tena fa tsy tafavoaka fa ny andrasana androany dia ny hoe aiza lay fomban'Andriamanitra. Raha manontany ianao pasteur olo-manga manam-pahaizana nianatra neny marary tsy hitra mpanafody any amin'ny hôpitaly amin'izao vaninandro zao fa fomban'Andriamanitra ny ilainy.
raha manontany ianao pasteur andany ianao manontany eny amin'ny prison fa misy olona manapahalalana eny, misy olona nianatra eny, misy olona ambonina hitahita eny, fa zavatra tokana ny tsy nananany dia mifomban'Andriamanitra any en prison toerana misy azy sisa nefa tsy sahaza azy zany satria tsy ampy an'ilay fomban'Andriamanitra. Very hevitra manam-pahaizana daholo hoe mitaingy tamboho, tapidalakale, boka nitrosy, miakamidina amin'ny tribunal etseroa, fanina tsy mahita atao intsony amin'izao vaninandro zao satria miandry ilay fomban'Andriamanitra sisa. Segondra farany pasteur ao ambadiky ny fanapahan-kevitra rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra milamina zany rehetrarehetra zany, afaka miova ny tantara eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray natoy ahoana pasteur. Marina zay pasteur rehefa mezatsotra eto mpamarana ny fotoanantsika dia tsotra ihany mila ny fomban'Andriamanitra, mila ny intervention avy amin'Andriamanitra tsika manoloana andreo zavatra efa mampaverevitra, tsy hitanao ntsony lalaka ombana, tsy hitanao ntsony hoe aiza ny tany amantrana ny tongotra, inona no to atao, aiza no atao, inona no vahaolana. Za dia manorevitra anao tompoko mbola tsy tara ianao mbola teny foana hoe raiso ny fanapahan-kevitra, raiso ny fanapahan-kevitra i Mosesy dia sanandray fanapahan-kevitra ary tsy natahotra nandray fanapahan-kevitra ary dia nataon'Andriamanitra tafavoaka tao anatin'ny mission zay nanirahana azy. Mitodika amintsika pasteur mpitondra fivavahana mpitandrina isany fomban'Andriamanitra ny ilainao rahalahy, tsy vola ny ilaina mpandeha ny fiangonana, tsy olona marobe no ilaina, tsy fahafolo-karena, tsy olona matanjaka, Andriamanitra momba anao dia andeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Ivavaka tsika tao mpamaranana ary za matoko fa izay lesona ngeza be mahakasika ny tantaran'ny Mosesy zay dia nova ny toy an tantaram-piainantsika menakavy. Raha ao anatina zavatra tsy hainao dinganina ianao dia tadidio zao teny zao pasteur Fanomezatsoa fa mila intervention ianao. Raha hitanao misy zavatra tsy vitanao, tsy vitan'ny général anao, tsy vitan'ny dadataonao sy ny dadafaranao tsony, sy efa nampiasainao daholo ny olo-patatra rehetra, tena nanao intervention tetsy teroa fa tena tsy tafavoaka mihitsy le raharaha, sao dia mba Andriamanitra ny ilainao, sao dia mba Andriamanitra ny ilainao amoahana ny zavatra tsy tafavoakan'io. Fa matoky pasteur fa ilamina zavatra rehetra raha ny tompo miasa. Ivavaka isika misaotra indrindra tompo raha afaka nandray zany fampianarana zany zay faly zay satria mombanay ianao ary ny tahanay ianao. Mino koa tompo fa ireto mpijery fandarany reto dia mila izay intervention avy any an-danitra zay na fidiranao atsehatra zay tompo, tena mila an'izany zay, mila an'izany zay. Misy zavatra tsy ho vitanay mihitsy, tsy ho voavahanay, tsy hainay vahana, tsy hainao ay, tsy hainay alamina nefa zay mihitsy fa tao anatin'izay fandarana zay dia amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny andaminanao azy raiko, amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny andaminanao azy. Tahiry reto vahoaka reto, tahiry reto mpijery ny fandarana, raha misy olona efa tena kofona difotra ary tsy mahatraka intsony fa sepotra ao anaty ady, ianao ny anangana azy avy eo ary ianao ny ametraka azy amin'ny toeram-pandraisana sy toeram-pahombiazana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony voka samavaka izany ary ho tahinao an'ireo vahoaka ireo. Misy saotra raha io. Amen. Zay pasteur raha Fanomezatsoa ny fotoanantsika teto sabotsy ho avy izao indray zany dia aloha hevitra hafa indray zany nraisitsika miditra ao anatin'le intervention divine, fidiran'Andriamanitra an-tsehatra satria hiditra amin'ny Eksodosy toko fahatelo moa efa vita, toko fahaefatra, toko fahadimy, toko fahaenina jusqu'à hatrany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo any dia tena resaka intervention n'Andriamanitra daholo no mitranga ao. Dia naratsika zany hoe Andriamanitra miditra an-tsehatra ahoana fomba fidiran'Andriamanitra an-tsehatra eo fiainanao. Fa amin'ny sabotsy ho avy izao zany dia izay indray ny vavaka goavana ho ataontsika etsy amin'ny Samafo Tanjombato ambany atsimo sy etsy amin'ny Gote andray fanambojanahary. Tena ianao efa tena difotra io tonga avy mandray ny intervention, mila intervention anao, ianao efa tena potika amina miliara io, potika amina miliara ary na mety mbola tsy potika ianao amin'izao fa mbola ipelatananao miliara fa tratrana aretina tsy mahita tory amin'ny alina, ohatrany misy adi-tsaina, ohatrany misy karazana zavatra mampikorotana ny lohanao, stressé zany foana ianao matetika. Za zany tena miteny anao hoe rehefa tsy voavahan'ny fanafody avelao Andriamanitra hitsatsehatra fa misy amintsika ireo nge pasteur reto olona reto tsy tokony ho dididina fahatany zany fa be ampo fotsiny tsika. Misy olona tena mpanan-karena ny mijery an'ity fandarana ity fa vokatsy le fieritseretanao hoe za ave dia ho any amin'ny sekta
za ve de anao an'izao za ve de ohatra za ve de oroana devoly za nge tsy mahita tory fotsiny amin'ny alina fa tsy hoe misy devoly za nge tsy hoe maninona fa ieniko fotsiny hoe ilako iny fotsiny ohatrany hoe manana fa tsy devoly mifahitako azy fa filazan'ny dokotera azy ange hoe zao e satria ny aretina koa moa misy anarany de hoe ty ony ny fanafody hoanina fa tsy de hoe devoly ange le izy zany ny afetseny satana zany pasteur sarotsaromany ary ny devoly mihitsy no miteny anao hoe tsy devoly io azonao saka ile ato amin'ny lohaliko io ane tsy hoe maninona ieniko fotsiny hoe le isaky mihinana menaka kely antsatrany fa tsy de hoe manina televizambizana kely iny no manaikitra le izy any anatiny any fa tsy de hoe fa rehefa mihinana le calme ohatrao de fa tsy de hoe devoly ane io zay le afetseny satana fa za de milaza pasteur fa tena miteny aminao ary rahalasena mbavy malalesany sody amono anao i zavatra io ary sody ho tara loatra mifanapa-kevitra fa raisy mifanapa-kevitra andao nompony zay pasteur ya vita n'Andriamanitra mampifitetaka amin'ny fahavalon'reto olo reto pasteur amin'ny alalan'ny tony fotoana zay taterahantsika itony fa de ozy aho hoe fanapa-kevitra ao sisy fa afaka hanafaka anao Jesosy mahay manovanao izy mirarisoa mametraka ny mandra-piona ho amintsika menakavy any anatin'ny tokantrano any ny tompo ane hitantsika veloma tompoko